Miarabantsika rehetra indray amin'ny anarany maherin'ny Kristy Jesosy ny lohahevitra resahantsika anio dia mikasika ny évangile de prospérité araka ny hitantsika eo amin'ny lohateny. Manonona ny fiadanana amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny famindrampony izay tsy mety landretra any amangy sy anasitrana antsika indray eo amin'ny trangam-piainantsika andavanandro ny fahafenoana izany no proklameko amin'ny herin'ny filazantsara. Amen. Eny tompoko, ny évangile de prospérité dia tena misy izy io. Averiko tsara hoe ny évangile de prospérité dia tena misy izy io, fa miaraba ny frère tolotra fa in Jesosy rahala malala. Tena misy ny évangile de prospérité fa misy eo amin'ny endrika roa izy io. Ny endrika voalohany dia ilay tena bonne nouvelle, zay mantsy ny atao hoe évangile, la bonne nouvelle, ilay filazantsara. Jesosy Kristy mihitsy no midina ao amin'ilay olona mitondra n'ilay évangile, ilay bonne nouvelle, dia iny no manambina sy mitahy an'ilay olona dia tonga prospère, voada ilay olona. Ao anatin'izay contexte izay dia marina sy mipetraka tsara ny évangile de prospérité. Ilay tranga faharoa dia isika olombelona indray no misambotra ny filazantsara ary mametraka izay fanambarana izay tondrona fa filazantsara izay filazana izay no ankalazaina aretina hitondrana fampanantenana. Ary ao anatin'ilay fampanantenana dia tsindrina fa hoe voatahy, ho ambinina, ho sitrana, ho salama. Zany hoe ilay fampanantenana no amarotana an'ilay filazantsara. Zay ilay endrika évangile de prospérité andin'ny faharoa. Idirantsika rehefa avy eo ny antsipriany tsotsotra mikasika an'izay. Vavaksika. Sotranao hatrany Jesosy Kristy ary mankalaza ny anaranao tsara indrindra, manome voninahitra anao foana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha misy ny haja sy ny tera ho anao Andriamanitra raitsoto ary ny herin'ny filazantsara Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana nidina tany amin'ny fiainantsika misorona amin'izao fotoan'izao ao an-danitra eo amin'ny voninahiny no proklameko an'izany herin'ny filazantsara izany. Mamindrafo aminay raha nisy zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy ary ianao any amangy ny tokatrano tsirairay anokatra ny fonay ahafahany teninao manapaka feno any anatinay. Tonoliko ny fahefanao no autorité anao ao anatin'ny fotoana rehetra ahafahany filazantsara manify anay, manamboatra anay tsirairay avy amin'ny lafiny rehetra ao anatin'ny vision fitiavanao anavitra anay makany amin'ny fiainana mandrakizay vie éternelle. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra ho anao raitsoto Yahweh Elohim, Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Jakoba, Isaka, Andriamanitry Israel, Andriamanitry ny nofo rehetra, Andriamanitra ihany koa Aba raha io. Amen. Alleluia. Enary tompoko. Amaky teny soratra masina vetivety isika. Mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy voalohany andininy fahadimy ary hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Mpanjaka voalohany toko fahatelo vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fahadimy ary hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Raha tsy diso dia teo amin'ny fahafito ambin'ny folo taonany teo Solomona mpanjaka no nandray an'ity message izy ity, nandray an'ity nofy ity zany tonga taminazy ity nofy ity. Tao Gideona no nisehon'i Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny nofy no ny alina. Aroy Andriamanitra, angatao izay tianao omeko anao. Dia hoy Solomona andininy fahaenina, ianao efa naneo fahasoavana lehibe
tamin'ny Davida raiko mpanomponao araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadihana sy ny fahamarinana ary ny fahitsin'ny fony taminao. Ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy, dia ny nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany tahaka ny amin'izao anio izao. 17. Ary ankehitriny Jehovah Andriamanitro, ianao efa nampanjaka ahy mpanomponao andimian'ny Davida raiko, nefa izaho dia mbola zaza ihany ka tsy fantatra akory izay fivoaka sy fiditra. 19. Ary izao mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nofidianao sady olona betsaka tsy tamboisaina ary tsy hita isa noho ny amarony, ka omeo ahy mpanomponao saina malady. 20. Hoentiko ny tsara ny olonao, ahaizako maminavaka ny soa sy ny ratsy, fa iza moa no mahay ny tsara izao olonao betsaka izao. 21. Ary sitraky ny tompony nangatahany Solomona izany zavatra izany, ka dia hoe Andriamanitra taminy, satria nangataka zany zavatra izany ianao fa tsy ho ela velona na hareno na ny ainy vavanao, fa fahaizana hitsara no nangatahanao, dia indro efa nanao araka ny teninao, ka indro efa nomenanao saina, indro efa nomenanao saina endry sady mahiratra, ka tsy nisy tahaka anao ny teo alohanao ary tsisy ho tahaka anao ny ato aorinao. Ary na izay tsy nangatahanao aza dia efa nomeko anao koa, dia niarena sy voninahitra. Amen. Ary andeha amin'ny lalako ianao ka mitandrina ny lalako sy ny ditiko tahaka nandehanan'i Davida rainao, dia ataoko ho ela velona ianao. Raha vakitsika arafitinina izay nofon'ny Solomona ny fandraisany tamin'ny Yahweh Elohim Andriamanitra tsy toy izay, dia misy an'zaza eto izay Solomona mpanjaka, mbola zaza ozy, sincera ny lehilahy teny an'izany. Ataoko ahoana ny fitondran'ny Israely, ataoko ahoana ny sahana andreto vahoaka Hebreo, fiangonana zany resaka eto. Zay izy contexte spirituel firenena izy, contexte social na contexte tsotra dans le sens premier degré. Fa tao anatin'ilay nofy izay niresahany Solomona mpanjaka tamin'ny Andriamanitra tsy toa, izay opportunité izay lalana issue izay fifandraisana n'Andriamanitra, izay intimité izay niantomboka tany amin'ny Davida mpanjaka ray. Misazo daholo ny apitaika ao anatin'izany, izany hoe ny ankohonana anankiray izay fananana ny fifandraisana niorina tamin'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny ray aman-dreniny, dia lojika ary tena hoe ara-baiboly raha misy zaza ao an-tokantrano na mbola zaza ary selon ny plan social, afaka tsara mahita ihany koa ny fifandraisana amin'Andriamanitra tahaka ny fifandraisan'ny Solomona mpanjaka eto, na dia zaza ary Solomona mpanjaka. Mampahery antsika zany zavatra amparako zany amin'ny alalan'ny nofy, mety hoe don spirituel, karazana fanomezam-pahasoavana, ministera, manasitrana, mampianatra sy ny sisa rehetra. Zay zava-dehibe hoy aho miandoha ao anatin'ny antsoina hoe fifandraisana matotra amin'Andriamanitra tsy toa, dia mipetraka ilay fifandraisana, dia misy fifampiresahana amin'ilay ifandraisantsika, dia tsy zany fa Andriamanitra tsy toa tahaka ny ka raisitsika eto mpanjaka voalohany toko 7 andiny 15 hatramin'ny 710 ohatra raisitsika eto. Fa izao ny tena nanaitra tampony rehefa niresaka tamin'ny Jehovah Solomona mpanjaka, dia ny zavatra nangatahany Solomona mpanjaka dia ny fahonona tena ny amin'ny tokony ho fisamborana ny herin'ny filazantsara, ny amin'ny tokony fahazahony, ny fahendrena sagesse. Ary ny soratra masina ty amin'ny toko 9 faraparany tamin'ilay ohatra niraisika teo, dia nanindry tsara mihitsy hoe tsisy ho tahaka anao teo alohanao ary tsisy ho tahaka anao ao aorinao. Zany hoe fahendrena faratampony mihitsy no natolotra Andriamanitra tsy toa amin'ny Solomona mpanjaka teto. Zany hoe tsy mikonty zany ny filozofy, tsy mikonty ny poeta, tsy mikonty ny psychiatre, tsy mikonty ny bouddhiste, tsy mikonty ireo karazana maître isan-karazana, tsy mikonty ireo karazana bisopy sy ny fatana.
par rapport amin'ny sagesse nomeny Andriamanitra tsotoany Solomona satria ny vavany tsotoa mihitsy no miproclame an'izany ao anatin'ny nofy a partir an'ilay fifandraisany Solomona mpanjaka amin'ny alalan'ny nofy amin'Andriamanitra tsotoa arak'ilay fanazavana ifanarosiko teo. Riavana eto dia misy bonne nouvelle ao anatin'ny nofy midina amin'ny Solomona mpanjaka ao anatin'ny fahitana vision. Eto dia misy teny fikasana ary eto dia misy arena satria tsy nijanona fotsiny tamin'izay resaka hoe fahendrena izay fa noho ilay toe-pony Solomona mpanjaka nampialoha lalana ny etaetany amin'ilay hoe meo fahendrena avy aminao Andriamanitra tsotoa dia nanaraka ho azy zay le resaka prospérité, nanaraka ho azy ny sokatra ny fon'Andriamanitra. Omeko anao ihany koa ny arena, omeko anao ny fahefana, omeko anao zao rehetra zao arak'izay natery an'Andriamanitra tao am-pony tao natolony an'ny Solomona mpanjaka araky ny fatra hitan'Andriamanitra fa sahaza tokony ho nomena ny Solomona mpanjaka amin'ny mahampanjaka azy hitondrany firenena Israel. Zany hoe izay ihany koa raha avadiko amin'ny contexte fiainantsika andavanandro zany atomboko tsara amin'ilay hoe ray aman-dreny manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsotoa, miorina tsara dia misy ny stabilité ao anatin'ilay ankonana. Dia rehefa mipetraka izay fifandraisana izay dia tonga mahazo fanomezam-pahasoavana na mahazo ministera na mahazo zavatra ohatran'izany zava-panahy ny olona anankiray ao anatin'ilay ankonana na ny olona rehetra mihitsy raha tsy ambazany Kristiny miara-miasa izay rehetrarehetra izay fiangonana Kristiny lohany dia miaraka amin'izay selon ny etaeta mifohany anatintsika misy évangile de prospérité ahidin'Andriamanitra ho atsika. Ary izay zavatra izay no tokony processus fizotrany fahatanterahany teny fikasana par rapport amin'ny sujet antsika hoe évangile de prospérité. Izay zavatra izay no tokony fizotrany fanambinana sy ny fitahiana midina amin'ny olona anankiray milaza azy fa mpanompon'i Jesosy Kristy, mpanaradian'i Jesosy Kristy, mpianatry Jesosy Kristy na ihany koa nateraka indray tsy fantatro arak'izay interprétation rehetrarehetra tonga any antsaitsika any. Maninona no miteny an'izany? Vakio ny Matio toko fahenina andininy fahatelo amby telopolo, vakio ny Lioka toko faharoa amby folo andininy faraiky amby telopolo, fa mazava tsara ny soratra masina fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Katsao aloha ny bonne nouvelle, katsao aloha izay justesse izay, katsao aloha ny sainteté ao amin'Andriamanitra tsotoa, katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy atsika izany rehetrarehetra izany. Zany hoe amin'ny alalany fikatsahantsika an'ilay bonne nouvelle Jesosy Kristy izay tsy nalay fahendrena. Fampitohy daholo zany zavatra resantsika izany amin'ny alalany fikatsahantsika ny herin'ny filazaony tsara fanombohantsika ny fahotantsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo-fijaliana 4 taona lasa mahery izay dia ny fanombohantsika ny fahotantsika, ny faiblessitsika, ny fanementsika, ny fijangajangantsika, ny fieremantsika, ny zavatra rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka ny fiaikentsika, ny helokontsika par rapport amin'izay dia manatona Jesosy Kristy tsika ka miaiky ny fahotantsika ka matoky sy mino marina isika dia hanafaka antsika ho amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Voasoratra amin'ny Baiboly zany. Izany hoe manaiky isika ny amin'ny fahotantsika, manaiky isika fampanota, tsy misy marina nateray ary. Efa samy nanota avokoa izy rehetra zasy ianao, tsy misy manana ny voninahitran'Andriamanitra nateray. Ny fiaikentsika an'izay fanatonantsika an' Jesosy Kristy avy eo ary manaiky isika fahombony Jesosy Kristy eo amin'ny hazo-fijaliana izay fahotana izay. Batisa Romanina toko fahenina miara mitsangana aminy, miara nalevina taminy dia mitsangana amin'ny voninahitra
voninahitra ilay gloire, misy an'ilay bonne nouvelle miasany amin'ny tenantsika, mirégénérer atsika, mamelona atsika indray dia manomboka eo isika dia marina amintsika ny évangile de prospérité, satria tsika ao anatin'ilay contexte sy le processus selon la Bible no vakiana teo Matthieu 5:7-8 sy ny Luka 2:12-13 hoe nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha dia nanampy antsika ho azy ny zavatra rehetra. Amen, alleluia. Ary averiko indray fa izany ny zavatra tokony ho fizotra ny fikatsahantsika nyty tontolon'ny évangile de prospérité ity. Fa ny tapany faharoa mampalahelo anefa dia tsy izay ny zavatra misy, fa atao propaganda ny filazantsara. Raha vao miresaka an'izany propaganda zany dia itsika rehetra ny hevitra zany, fampanantenana pokaty, démagogie, parole en l'air, que de pupo ozy ny vazaha. Mialatsiny amin'izany teny rehetra maherihery zany. Ny zavatra misy dia atao propaganda ny filazantsara. Ny zavatra misy dia tenena hoe ohatra hoe maka le Malakia 3:10 sao tsika dia entinareo ny ampahafolokarenanareo izao toetra amin'izany sy iza rehetra dia ampanantenana ny olona ao anatin'izay hoe ianao raha mitondra ary folo amin'ny ary 100 dia isy fitahiana be irotsaka ao aminao. Dia ny zavatra rehetra ahafahana mamboatra ny sain'ny olona amin'ny karazana verset biblika afaka akaparena miaraka amin'izay contexte izay dia entina mamboatra sain'ny olona. Izay zany ilay endrika évangile de prospérité amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, propagande. Ary miaraka amin'izay dia ampiarahana amin'ilay antsoina hoe culte de personnalité le izy. Raha miresaka an'izay culte de personnalité izay dia mankalaza ny tena koa hitanao ireny ny artiste ireny. Misy artiste zao inona no objectif ny inona no tanjony dia ny ampalaza ny tenany, ahafantarany ny olona azy. Ohatra hoe makapejy anankiray zao tsika hoe ohatra hoe kuto la mahitso ambo ohatra na tsy fantatro na hafa ohatra na izao ohatra, inona ny tanjony? Resaka culte de personnalité zany ahafahan'ny olona miabone betsaka amin'le pejy dia mihaino izay lazainy. Dia ao anatin'izay nefa mitantara zavatra be da be izay par rapport amin'ny soif sy besoin-n'ilay olona izy. Zany hoe ny étude eo zany dia tsy contexte mifanandrify amin'ny zavatra vakian'Andriamanitra, fa contexte mifanandrify amin'ilay hoe ahoana ny ahafahako mivarotra, ahoana ny ahafahako mampanantena, ahoana ny ahafahan'ireto olona reto miantsapy aminahy. Dia izay mihitsy ny mazo ny artiste anankiray, ahoana ny ahafahako mivarotra diska be da be, ahoana ny ahafahako manambara zavatra be da be amin'ny olona anankiray ka ho roboka iny olona iny ka tonga hanjifa, tonga hiankina amiko, tonga lasa mpividy t-shirt, tonga lasa isaky misy spectacle ataoko dia mandeha volo sekolage foana iny olona iny dia mijery spectacle koa dia lasa mpihira foana iny olona iny dia lasa misetiseto-po izy rehefa mihira fitiavana, lasa mitomany izy rehefa mihirahira fiderana na dia manandrata ohatrohatr' izany dia lasa dépendant amin'izay le olona dia tsy mahita an'Andriamanitra le olona fa mahita an'ilay fampanantenana, mianki-po amin'ilay fampanantenana dia miandry an'ilay fampanantenana dia ny farany tsy mahita ninina intsony izy, tsy mahita famonjena izy, tsy mahita famelan-keloka izy, tsy mahita zavatra koatra ny ambaran'ilay olona eo izy lasa idolatra izy, lasa fanina amin'iny olona iny izy dia lazainy fa iny olona amin'izay no mitahy azy, mpitahy azy, mpamonjy azy, iny olona iny no solution anazy. Zany ny fean'ilay culte de personnalité. Ary ao anatin'izay ihany koa ity resaka évangile de prospérité ity. Ao anatin'ilay ohatra faharoa ihany tsika hoe fampanantenana, zany hoe maka filazantsara isika dia ampanantenaina ny olona, maka toky sy andinina isika dia ampanantenana ny olona. Ohatra hoe Jehova hiaro anao na mitra na mivoaka, tena marina zany ary tena bibliquement izany, fa tokony tsindrina tsara arak'ilay tapany faharoa nazavaiko teo hoe misy zavatra katsatsika aloha, misy dingana ataotsika aloha, misy sakrifisy ataotsika aloha, misy zavatra rehetra tsy maintsy ilofosatsika dia rehefa
voaefatsika izany rehetrarehetra zany ao anatin'ny antsoina hoe sincérité, ao anatin'ny fotorotoro sy mangorakoraka. Jehovah-Andriamanitra mantsy dia mandinika ny voson'ny fo, dia miaraka amin'izay dia misy fitahiana tonga amintsika, fa tsy izay nefa le izy, fa avy hatrany dia ampanantenana le olona, atao mena zany rakorsi le olona, fa tsy lazaina azy zany rehetrarehetra zany, satria mety hiseudoute le olona, ary le olona manambaran'le izy ihany koa dia mahatsapa ny tenany izy hoe tsy stable izy eo amin'le relationy, ary fantany fa tsy eo aminy le clé de prospérité, fa Andriamanitra tsy to no lakle an'le prospérité, fa eto izy. Ary misy mihitsy karazan'olona, misy karazana mpitory, misy karazana mpitarika louange na tsy fantatro mpihira hira federana, maka ny toeran'Andriamanitra ary maka an'le lakle an'le prospérité, dia izy no toy no mitory ny tenany, fa izy no Andriamanitra, izy no tompony prospérité. Ary hitantaratra zany mitory teny ataony, ohatra hoe izaho zao dia voatay raha teo voatay ohatra nareo dia manova asan'Andriamanitra, manova temps plein, manova zavatra ohatr'izay zany tsindriny, au lieu de hoe manindra le hoe mibebay ianareo fa efa akaiky mifanjakany lanitra, ohatra anankiray zany. Atoloro ny tenanareo, atao fanatitra velona, fa ny pompanahy mety sy takian'Andriamanitra amintsika izany, ainsi de suite. Aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mijoro vavolombelona andainga, fa izany rehetrarehetra zany nefa no manokatra ny prospérité, manokatra n'ilay lalana afahantsika miditra ao anatin'ny fantsona antsoina hoe prospérité, manatona an'Andriamanitra. Fa ny tanjon'ilay olona, arak'ilay nambarantsika teo hoe manao propagande, dia satria lazainy fany aminy lakle an'ny prospérité, dia manao propagande ny tenany izy, dia ampidiriny ao anatin'ny association, système, religion, fiangonana araky ny anarana izay natsangana ny mpino, dia tontoy ny isan'andro amin'ny toriteny sy amin'ny alalan'ny karazana fihetsiketsehana, ohatra hoe sady mametra tanana no manosika olona enjerana, manafatra mpamina ny langa, expérience efa niainantsika daholo zany. Milaza fa hoe zao ny teny tompo tamiko, zany mantsy percutant be mihitsy zany, miakatra tany an-danitra, efa maty dia velona indray, dia misy pièce montée be da be ohatran'izany, entina miséduire an'le mpino, afahana mandresy lahatra an'le mpino sy maka an'ilay fon'le mpino, fa hoe iza dia tompony fitahiana dans le sens tsy mivatana, iza dia manana ny lakle ny fitahiana, aty amiko ny fiangonana dia miroborobo fatratra ny fanambinana sy ny fanasitranana, prospérité daholo zany resantsika izany, délivrance, ny fanafahana sy ny sisa rehetra. Fa za miteny amintsika fa ity tranga faharoa resahako ity dia danger be mihitsy, danger, loza miambana, mitatao loza miatra, efa miatra izy eo amin'ny firenetsika, ary efa mianaka be mihitsy ty Afrika, manontolo rehetra, danger hoy ao, satria ny devoly dia afaka tsara izy, manangana agent be da be mihitsy, ary afaka izy manao senete, fihetsiketsehana, afaka izy mitory évangile de prospérité tsara. Be da be ny témoignage an'izany, be mihinina. Lay tsy fantatro na bisoka amin'ny fiantson'ny olona azy na inona, lay manana mega church sy mahafeno stady, mametra tanàna amin'ny olona dia misy menjeranjerany amin'ny à distance de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, tonga dia olona manjaka menjera fa fenosotra lehilahy, fa misy complice, pièce montée be da be mihitsy, zay le senetiny resako teo, misy acteur sy actrice be da be mihitsy, afahana miséduire an'izao tontolo zao, dia atao publicité amin'ny hainao manjery amin'izay, avoaka amin'ny YouTube, Twitter sy ny sisa rehetra, alefa direct mihitsy, dia ny toriteny dia tahiny ianao, sitrany ianao, miala ny devoly, mandray ositra ianao, zao ny tenin' Jesosy Kristy tamiko, zao, fa tsy misy resaka mihitsy hoe mibebay ianao, tsy misy resaka mihitsy hoe miverena amin'ny Jesosy ianao, tsy misy resaka mihitsy aok'izay ny fanondranana volamena sy ny bois de rose, tsy misy resaka mihitsy hoe aok'izay ny teny ratsy ao an-dapa, tsy misy resaka mihitsy hoe régénération amin'izao, mibebay ianareo miverena amin'ny Jesosy Kristy, fa aok'izay ny oataoata sy ny oeraoera, tsy misy andany resaka zany. Ary ianao raha vao miteny kely ary manindry an'izany, teboka vitsivitsy no taonsaitsika farany zany, dia mialina ianao ozy ny olona,
tsy manana ositra mihoatra nyreny ianao izy ny olona aza mikitikitika noho aza mikitikitika ny mpanompon'Andriamanitra zay vao ositr'Andriamanitra ozy ny sasan'izay aza mitsara mba tsy ho tsaraina isory aloha ny andry ity amin'ny masy zay vao manala ny sombik'azy sy ny sisa rehetra zay verset rehetra efa izy resaka esprit daholo zany rehetra zany hoe misy satana misy azoan'ny satana misy andohatra satria tsy tiany voakitikitika ny tombotsoany dia misy andreo azoan'ny satana ireo manao bouclier makeo aloha miaro andreny olona reny olona reny dia efa sous l'emprise zany hoe fa ao anatin'ilay fanahy manandevy efa andevo reny olona rehetrarehetra ny olona miteny andrena dia efa olona iasan'ny fararatsy izy ary efa tratran'ilay efa andevon'ilay évangile de prospérité andevon'ilay mpitarika ihany koa izy andevon'ny satana mazava ho azy miaraka amin'ilay mpitarika zay tranga anankiroa zay ry havana ny tontolon'ny évangile de prospérité. 2 Thessaloniens 3:10 raha tsy diso zay mazava tsara ny voasoratra hoe raha misy tsy mety miasa aoka izy tsy hinana baiboly no miteny an'izany vao nanototsika tao amin'ny sahany teny dia ny atsembohan'ny tavanao no hinananao ozy ozy ny soratra masina ozy Jehova tamin'ny Adama sy Eva ozy nanontany no ianao ny atsembohan'ny tavanao no hinananao zany hoe à partir antsika mampanotantsika zany dia miasitsika vao mihinana ary Paoly apôstôly raha tena niasa mpandokoditra izay raha tsy diso zany niasa nataony izy apôstôly fa raha mandenika isika ireo karazana bisopy sy apôstôly amin'izao mpisorona sy koenina mpamboatra vitana ohatra ny tiktak-doa sy ny sisa rehetra tsy fantatro hoe inona ny asan'ireny raharaha reny ohatra hoe coursier ve izy sa tsy fantatro miasa amin'ny commune ve sa j'en suis pas sûr za zao manana ny asako manokana sorako an Jesosy sorako ny tombontsotomo fa ny zavatra voiziny ireny dia hoe plein temps izy ao amin'ny Jesosy plein temps izy ao ny hoe fa rehefa tena fakafakainao ny akamaroany ireny mpitondra fifafahana ireny dia ny contexte fampiaina ny fampitana ny herin'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana sahaniny ve manahoana ilay endrika prospérité ilay évangile de prospérité ilay tapany voalohany resantsika ve hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana mananatra ny mpino ve manaitra ny mpino bebaka ve manitsy amin'izay rehetra tsy araka ny soratra masina ve lazao amin'ny oloko ny fahotana milaza an'izany ve izy ireny sa le mampinono mpino sy ilay mitaiza mpino sy ny manome oritaboarany mpino mandrotsirotsy mpino par rapport amin'izay contexte zay dia atao izay afalifaly amin'ny mpino ompiana ilay mpino tanareo ohatra ny animaux domestique ireny dia vao asiana tady amin'izay dia ohatra hoe maka chien domestique atsika dia ve le entina mivoaka amin'izay isaky ny amin'ny telo ohatra misy efa ora fitondrana azy mihitsy manao maloto any ivelany ohatran'izany tsisy efa amin'izany mihitsy désolé amin'izany exemple izany zany l'évangile de prospérité amintsika amin'izao any amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa dia misy tantara ny Ananias sy Safira na hery be mihitsy ny ositra atao amin'ny apôstôly sy ilay union firaisana on diapason mpino tamin'izany église primitive andresaka eto ny ombona ny fananany rehetra fa ale voara hoe ny pasteur sy ny bisopy sy ny miezaka zany no mandefa indice kely be da be ahafahantsika misaintsaina ny amin'ny zavatra misy hoe ahoana ty resaka évangile de prospérité ity misy pasteur misy villa ny manana villa be izy dia misy piscine no amin'ilay villa ny tranony dia ny zanany mianatra ty andafy fa ny mpino aminazy lay toriana lay évangile de prospérité tsy détailleko aminao ny mahafarofy azy sy maha fa zany efa miteny amintsika fa hoe Solomona mpanjaka rehefa tonga tao amin'ny évangile de prospérité dia niara-nanan-karena ihany koa ny vahoaka Israel tamin'izany vanim-potoana izany niadana tsy misy ohatran'ny amin'izao vanim-potoana iainantsika hoe insécurité tsy misy ohatran'ny alatra voamaso alatra tolapaty kidnappé tsy misy an'izany lamina ny tany ary ny baiboly no miteny an'izany isaky misy mpanjaka na mpisorona na mpaminany reny nana fifandraisana tamin'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha nampitan'Andriamanitra ny herin'ny Torah fahendrena sagesse na ny angatahany Solomona resantsika teo dia rehefa mipetraka tsara
ireo mitondrona anankitelo leo antity anankitelo mpanjaka mpisorona sy mpaminandreo mpitarika sy mpitondra ny fiangonana vahoaka Israela tamin'izandreo ka mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny vahoaka dia nandro fehizay ny vahoaka Israela fiangonana andresaka eto ary tsy nandaitra tamin'izy ireo ny ataky ny Jebosita, ny Etita, ny Evita, ny Filistina, ny Amorita, ny fahavalo ny resaka eto amin'izany. Zany hoe Madagasikara zany raha ohatra ka miverina amin'ny Jesosy Kristy isika bebaka ary manaiky ny fahotantsika matoky sy mino marina eketsika fa tena namontsika namoaka boîte rose tamin'ny taonina isika fa tsy nanana issue tsy nanana solution tamin'ny transition satria fanonganam-panjakana nametrahantsika ny rafitra tetezana hita ohatra anankiray zany bebakitsika fa grave be ny kolikoly eo amin'ny fitsaranao nanomboka tany amin'ny siny ohatra faharoa zany raha tsy miteny hoe zany ny zavamisy fa mety ho zavamisy koa nefa zay mety ho marina sy mipetraka tsara zay exemplaire isika zay manaiky sika fa rehefa misy tratra momba ny alatra voamaso ny alatra tolapaty resaka kidnapping sy ny insécurité madinidinika mpangalatra gany fa ny mpangalatra tany ohatra ny gros poisson karana sy ny sinoa dia misy ao anatin'izay resaka fitsarana amin'ny tanila zay manambola dia disons fotsiny na dia manitsaka zazakely sotran'izany ara sazy miampina valovolana fotsiny fa roatra ianao manongotra briky anankiray amin'ny resaka troisième sekoly manara-penitra sy ny ohatran'izany dia mikatra 20 ans na 35 ans na je ne sais pas ohatra daholo zany rehetrarehetra zany tsy zany ihany fa betabe mihitsy eo amin'ny fiarahamonina ary na any am-piangonana ary resaka ratrema resaka mandoa ampafolony resaka mandoa sy matolotolotra manampinampy manao déménagement ny pastora sy manao zavatra ohatran'izany tsy hoe akory sika misible an'izaziza fa mezakitsika manatsikafona indice kely be tabe afahatsika misaina sy mieritreritra fa tsy misy pitié tsy misy sentiment ny resaka filazantsara ary tsy tokony misy resaka émotion amin'ny tontolon'ny filazantsara tady tio zay zavatra nytenemo zay fa mila isika manao ny sitrapon'Andriamanitra ary tena hoe fervente amin'izay mafana mirehatra amin'izay tsy mijery an'izasiza ka na pasteur io na zoky olona na kilemaina na mpitondra fanjakana na mpihira fiderana na voisin na voisine na rahalahy na ranabavy na olon-tiny fa ny sitrapon'Andriamanitra foana ny apetraka aloha Andriamanitra no ikena mihoatra amin'ny olona amin'izay fotoana izay dia miteny amintsika fa afaka ny voatay ho ambinina izasy ianao ny tokatrano rehetra izay no manao tasy d'huile ho voatany firenena anankiray. Amen. Izay no évangile de prospérité. Raha fitiniko zany dia ny évangile de prospérité tompoka dia ny faneketsika an'i Jesosy Kristy, faneketsika ny herany filazantsara, manaiky isika fa mpanota, vonoina eo amin'ny hazo fijaliana izay fahotantsika izay dia Andriamanitra ny manangana tsika ny amin'izay fahotantsika izay dia ao anatin'izay fifandraisana miorina izay satria isika niaiky ny fahotantsika petraka tsara ny stabilité dia mihitan'Andriamanitra tsy toa mampidina ny fitahiana sy ny fanambinana ny fanasitranana rehetra sy izay sahaza atsika fatra tsara sady atonga no apetraka eo ampifotsika. Andriamanitra no mamatra atsika. Izy no mitondra ny évangile de prospérité ho atsika fa tsy ilay sens paradoxe tamin'izay izay misy esprit fanahin'ny démonia atao propagande atao fampanantenana pokaty ny filazantsara atao fampanantenana pokaty Jesosy Kristy za dia manana ny lakile ny fiangonako manana ny lakile izay tonga atao am-piangonako dia voata eto ny ampafolo-karena manaova vokatra mivavaha sabotsy mivavaha alahady fa tonga ianao dia voata manaova saron-doha sy ny sisa rehetra amin'izay ianao voata ambinina amin'ny izay ataonao rehetra tsy tompo izay tsy mety miasa aokisitriny tsy hihinana misy lafiny ara-panahy zay miasitsika eo amin'ny tontolon'ny filazantsara mitady
mangady, tsemboka. Izay no ilanatsika, irekoltentsika ny fruit de l'esprit, ny zava-panahy rehetra avy amin'Andriamanitra. Sotratsika rehetra afaka niara-ny tafaketo indray tato anatin'ity fotoana ity, voninahitra ho an'Andriamanitra raitsy to. Sotranao zay Jesosy raha mbola afaka nanambara fo indray ny amin'izay tontolon'ny resaka prosperité izay, ianao ny tompony manazava ny sainay, ary izay diso lalana sy nametraka ny tongotray tany amin'ny evanjely tsy izy fitaka nosokafan'ny Satana sy ny azoany netiny namitany anay tao anatin'ny tontolon'ny evanjely de prospérité tompo dia ianao no manasitrana anay sy midélivrer anay amin'izany, manendry ny ratsy tananao ahafahanay miova indray miferin-dalana manara-dianao Jesosy Kristy aorian'izay fanasitrananao zay. Nihaja sy ny dera teo anao, irereany Andriamanitra tsy to, taio ny ankohonana, taio ny vahoaka, taio ny firenenay ifona sy bebaka ary mamindra fo aminay fona tompo manoloana ny fahotanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahery indrindra nanaovako izany vavaka izany. Amen. Veloma tompoka dia mirary soatsika rehetra tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo. Amin'ny manaraka indray tompo.